Ny olona izay mandeha maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana noho impisahany mazava. Isaia 5:1-2. Mampirisika antsika hatrany Andriamanitra Jesosy Kristy mba hiasa any amin'ny tanàn-dehibe. Tetezo ny tanàna sy ny vohitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 5:1-2. Faminaniana no men'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Inona no ity izany ho resana? Ohatra ny karazana ohabolana izy io, ohateny hoe rehefa mandeha amin'ny maizina ianao dia mahita fahazavana, zava-dehibe ny mahita fahazavana kely. Ary dia izao manan-danja iny fahazavana iny. Amin'izao fiainantsika ankehitriny izao ihany koa dia miraparapa ao anatin'ny aiziny fahotana ny olona rehetra. Zao tontolo izao mihitsy, jereo anie ny faharatsiana manodidina antsika, ny fahadalàna manodidina antsika, eno isan'andro, miainao manjery, hitan'ny masontsika, ny loza mitatao, miatra isan'andro, hitan'ny masontsika izany. Mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra. Lazao ireo namantsika ireo, teneno ireo namantsika ireo. Tsy ho variana amin'ny fiainana eto tany, hiondrika eo amin'ny fiainana feno olana, feno problema tebiteby. Io zany tsy hanavahana io, na manan-karena na mahantra, dia tena samy manana ny olany karazana izay miatra amin'ny fiainana, samy tratran'izany daholo. Tandremo sao dia miondrika eo amin'ireny olana ireny. Ary mila lehilahy sy vehivavy ampitraka ireny karazan'olona efa tsy mahita ny lavitra eo amin'ny fiainana sambatra ireny intsony, fa dia miondrika eo. Mila lehilahy sy vehivavy hiteny amin'izy ireny an' Jesosy Kristy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 1:3. Fitiavana mandrakizay no hitiavako anao. Izany no nanaovako famindrampo anao. Andriamanitra no miteny fitiavana mandrakizay no hitiavany antsika. Ny fihetsika voalohany ataon'ny mpanaradian'i Kristy dia tsotra ihany, mitondra ny hafa ho eo amin'ilay mpamonjy nombona tamin'ny hazo fijaliana. Mampahafantatra an'izy ireny an' Jesosy Kristy, ireo diso fanantenana amin'ny fiainana, ireo kivy, ireo izay mivelona fotsiny ho an'ny androany sy ny androany, tsy mahalala ny zavatra ho avy intsony sy ny any ankoatra ny hita maso. Kivy sy ketraka izy ireo, ny anjarantsika dia mampitodika sain'izy ireo ao amin'ilay Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamonjy. Tokony hofanina ny mpiara-mivavaka mba hanao an'izany asa izany, ahafahan'izy ireo miasa any an-tanàn-dehibe. Ampirisiana mihitsy izany mba hisy asa goavana atao any an-tanàn-dehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria na ny antony ao zany tena mivangongo ao ny ankabetsahan'ny olona, ny manan-tsaina, ny manan-karena, dia mivangongo ao amin'ny tanàn-dehibe. Ary tokony hisy drafitra asa matipaika mihitsy ao amin'ny tanàn-dehibe mba ahafahana manatratra ny karazan'olona rehetra amin'ny afatr'Andriamanitra. Aoka hisy tetika asa matipaika atao, hisy olona hofanina manokana hiasa ho an'ny tanàn-dehibe. Azontsika atao ny miasa ho fampandrosoana ny fiangonana, ny mampahery ireo mpiara-mivavaka, ny anao izay ahatonga ny fivoriana ho mahaliana, ary atao fivoriana manendriketrika mihitsy ny zavatra rehetrarehetra, kanefa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra eo amin'ny fiainana, fanovana ny fontsika, dia hisy akony eo amin'ny manodidina ny asa izay ataontsika. Tokony samy oliana, handray am-po ary anara-maso hitondram-bavaka ny fahombiazan'ny asa tsiraray izay atao ny lehilahy sy ny vehivavin'Andriamanitra rehetra. Ampitodika ny olona ho any amin'ilay Jesosy Kristy ho avy tsy ho ela. Amarana ny tantaran'izao tontolo izao. Voalaza fa ny roapahatelo ny mponina eto ambonin'ny tany dia ao amin'ny tanàn-dehibe. Ao zany tokony hanaovana asa goavana. Ao anatin'ny tontolon'ny maizina isika, faharatsiana, ianao izaho ilay mpitondra hazavana, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Isika ilay mazava amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Dia andao hozaraina amin'ny olona, hozaraina amin'izao tontolo izao, manodidina antsika izany hazavan'ny tenin'Andriamanitra izany. Amin'izay hisy tsirim-panantenana ao amin'ireo izay kivy,
isy hery sy fandresena ho ao amin'ireo izay efa diso fanantenana. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao izay no ny afatra omenao anay, mampirisika anay mba ho fahazavana ao anatin'ny tontolo feno aizy ny faharatsiana sy ny fahotana. Andeha any amin'ny toerana rehetra, indrindra ny tanàn-dehibe, ilaza izany hazavana izany. Misaotra anao Jesosy tomponay. Amen.